Zay ny amin'ny fa manao antsoavo amin'ny fanjakana kosa ireo mpikambana ao amin'ny vondrony syndika mba hiverina amin'ny fanampahan-keviny amin'ny fandroana ireo delege ny mpiasan'ny kompania pitaterana anabakabaka Air Madagascar. Mifanohitra amin'ny lalàna misy izay miendrika fanampahan-kevitra politika raha ny nambaran'izy ireo hatrany ity fanampahan-kevitra ity. Miantso ny fitondram-panjakana ny vondrony syndika eto Madagasikara mba hiverina amin'ny fanampahan-keviny mikasika ny fandroana ireo delege ny mpiasan'ny kompania pitaterana anabakabaka Air Madagascar. Fanampahan-kevitra izay mifanohitra amin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena ary ihany koa fanampahan-kevitra politika. Mikasika ny fandroana ireo mpiasan'ny Air-Mada izay mpitolona ao anatin'ny syndika, izay zany no tiako asiana resaka kely satria ireo ataoko hoe employeur na ny fanjakana zany na ny mpitantana ao amin'ny Air-Mada nitondra iny fitoriana iny tany amin'ny fitsarana, mbola tsy mivaly zao ny fitsarana ary ny fitsarana ary nametraka olona reo ho libre zany hoe liberté provisoire na hoe fahafahana vonjy-maika ho azy zany ny fitsarana, mbola miandry ny fotoam-pitsarana ny dossier zany atsika hatramin'izao. Nefa injay raha vao nivoaka avy tao amin'ny fitsarana reo olona reo tonga dia nahazo taratasy fandroahana sahady hitako zany ohatran'ny zavatra mifanohitra ihany zany, ohatran'ny hoe tsy matoky fitsarana zany ianao andraso aloha le décision ny fitsarana zay ngamba ny tokony hitako hoe meloka le olona manaraka ho azy zany ny ataoko hoe sanction administrative fa tsy tokony hoe mbola tsy mivoaka zany ny fitsarana nefa anao mitondra raharaha teo anatrehan'ny fitsarana ihany mbola tsy namaly ny fitsarana hoe meloka le olona. Misy moa zany ny terme juridique hoe présomption d'innocence, io zany magnambara fa ny olona rehetrarehetra dia mandra-pilazany fitsarana azy ho meloka dia lazaina ho tsy manantsiny. Anatanteraka fivoriana lehibe ireo vondrony syndika eto Madagasikara raha pitso taorian'ny fahataperan'ny fehim-potoana 2020 ora nomen'izy ireo ny fitondram-panjakana izay ny farana ny asabotsy teo. Fivoriana izay natao indrindra andraisana fanampahan-kevitra manaraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena ialana amin'ny mety fandroana ireo delege syndika ataon'ny fanjakana. Matahotra ny syndika ary efa nisy koa le izy satria ny mitarika syndika eto Madagasikara rehefa mitaky ny zavatra rehetra dia tsy maintsy na izy voaroaka na izy voasambotra na izy voahana amin'ny asany. Tadidiva nefa fa ny lalàna dia milaza maromaro lalàna rehetrarehetra fa manana zo ny syndika mitarika sy iresaka ary manana zo koa mipiasa anao ny fitokonana. Zany rehetrarehetra zany zany mampatonga ny fitambarana syndika amin'izao fotoana izao amoaka sy hijery ny zavatra rehetra nahazo hatramin'izay. Noho izany ny toy ihany dia isy ny fivoriana ngezabelo rapitso. Nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny Sekrima na ny fikambanan'ny syndika kristiana malagasy tetsy Berurika ireo vondrony syndika eto Madagasikara androany.